Sainay tsara indrindra ho any amin'ny avo indrindra. Mbola very mpisaorana anao zay nahatratra an'izao maraina izao. Very mpisaorana anao zay manome voninahitra ny anaranao. Fa Tompo, be famindrapo ianao ary Andriamanitra mahery, mpiady maherinay. Jesosy malalo, raha anambara ny zavatra zay nampandalovinao tamiko a Jesosy, dia mangataka ny fanainao masina hiaraka amiko eto, ampiteny ahy, ampalala ny vahoakanao ny amin'ny zava-miafina, ny amin'ny asan'ny fahavalo izay manafika ny andro aman'alina, ka hanokatra ny masom-pananay ianao ary ampafantatra izay rehetra tsy fantatray. Misaotra Jesosy aho, fa voniny iainao anao zay, voniny iaino ny teninao zay fanahy masina ary iankatoy izany. Misaotra Jesosy aho. Amen. Dia miarahaba antsika rehetra hatrany aparan'ny tany izay manaraka an'izao vidéo zao. Ny nofy le izy fa tena hoe zavatra hoe niseho misy nofy misy tena hoe hitako maso ilay devoly satana zay nanafika ahy nandritra ny 30 andro ny fadiako hanina tamin'izay fotoana izay zay efa njoroko avolombelona ihany koa ny namangy ny tompo ahy tamin'ny batisany afon'ny fanahy masina. Alohan'izay zany dia maro ny tafika nahazo ahy, ny tafika ny satana, satria ny devoly fahavalontsika dia tsy faly, tsy hoe raha tsika mifady hanina na raha tsika mitady an Jesosy dia hoe moramora, fa na dia hoe mitokana ao an-trano ary tsika dia mbola manafika ny fahavalo satria izy fanahy. Ovakiko ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Efesianina 4:10-12, tenin'Andriamanitra izay efa fantatsika tsara amin'ny anaran'i Jesosy, farany mahiriza ao amin'ny tombo sy amin'ny heriny fahirizana. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazoanareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly, fa isika tsy mitolona amin'ny nofo amandra, fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjaka an'izao fahamazinana izao, dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Amen. Toizako marika 5:17 ary izao famantarana izao no anaraka izay mino, amoaka dia minia amin'ny anarako izy, iteny amin'ny fiteny izay mbola tsy hainy izy. Dia maranako azy vakitsika ny Mateo 4:7 dia izy rehetrarehetra hitantsika ny devoly nakafanahy any Jesosy Andriamanitra nalainy fanahy vao maika moa isika. Ka ovakiko fa za tsy hamaky an'izy rehetra, fa ianao afaka mamaky any atokantrano any, fa ovakiko zany eo amin'ny andininy voalohany sy fahaefatra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy dia nentin'ny fanahy nakany anefitra mba halainy devoly fanahy, ary ny fady hanina 70 andro sy 70 alina izy. Ko noho ny afaka izany dia nona dia nanantona ny mpaka-fanahy ka nanao taminy hoe, raha zanak'Andriamanitra ianao dia teneno ho tonga mofo ireto vato ireto. Fa izy kosa namalika nanao hoe, voasoratra hoe, tsy ny mofo ihany no ivelomany olona, fa ny teny rehetra izay aloaka ny vavan'Andriamanitra. Amen. Hitantsika amin'izany fa ny devoly dia maka fanahy tsy amin'ny hoe zavatra ratsy ihany fa na zavatra tsara, satria sakafo no deraderainy amintsika mba ho tafalatsaka amin'ny fitiavan-kanina na fihinanana, ka tsy havitan'ilay fifadikanana. Maro zany ny zavatra hoe lalovako tao anatin'izay nandritran'ilay fifadikanana nataoko. Ao ny amin'ny nofy, ao ny tena hoe hita maso. Ny voalohany indrindra tamin'izay fotoana izay namaky baiboly aho dia rehefa namaky baiboly aho dia eo am-pamakiana baiboly zany aho dia
atory kely, azo tory. Za tsy hoe atory fa azo tory aho zany. Ohatran'ny hoe tafina torimaso zany hoe za eo mamaky baiboly zany azo torimaso kely de nahazo teny zany ny teny ny tompo ny teny fanahy masina hoe amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany no ndolian'ny lohalika rehetra, ary amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany no afana zany mandresy ny asan'ny maizina rehetra. De izy miteny zany le izy zany amin'ny français. De le za matory kesa zany hoe sondrina tory de azoko teny hoe au nom de Jésus. Au nom de Jésus seulement, au nom de Jésus. Ny amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany zany no ahafahantsika miady amin'ny fahavalo. Talohany nahazoko an'le tafoka rehetrarehetra de taitra moa za tamin'izay eniko nandalo misofoko zany le izy. De tsapako zany hoe ny tompo efa nampahery ameloha fa ny anarany irery ihany no andresena le fahavalo satria azy ny ezy ny fahefana. Nomena fahefana atsika fa ny tompo no manome amin'ny alalany. Amen. De taory amin'izay zany nanomboka le fahadianana zaho de devoly isan-karazany tonga nanafika ahy. Tao ny devoly manambady. Nuk avy efa dikanao tonga satria zany tokana mihitsy tamin'izay tokana mihitsy zany aho de tena manafika izy na amin'ny nofo ry havany. Rehefa atsika tsy azo ny amin'ny zavatra ara-nofo ohatra zao de amin'ny nofo indray koa izy manafika amin'ny fanahy. Zany hoe tsy tery lalana zany, mahita lalana foana. De tamin'izay zany mbola zazazaza ara-panahy tsy de mahay firy tsy mahay firy tenin'Andriamanitra, mbola tsy mahay miady atao ahoana miady zany, fa ny tompo nitarika tamin'izay fotoana zay niady nanao combat spirituel. De tamin'izay koa nisy zany mpanompon'Andriamanitra nizara hoe rehefa mifatafiny devoly tsika, rehefa fanahy manambady manafika dia mila mitsangana rehefa avy eo tonga de mandroka ny devoly iny. De sanany hoe Jesosy zany nampiteny an'le mpanompon'Andriamanitra hitsanganako satria voalohany nanomboka le fahadianana nanafika le devoly manambady. Ny faharoa de vitany tsy vitan'iny ihany hitatsika nahazo an' Jesosy lalovan'i Jesosy zany. Ny fahadianana izy fa devoly firy nanafika, devoly tonga nanafika azy, tsy azony tamin'ny anankiray niditra tamin'ny anankiray. De nanafika andray izy tamin'ny sakafo, manome sakafo le zamatory, manofy amin'ny mihinana foana. De tamin'izay koa zany mbola tsy nahalala hoe inona daholo reto. De mbola le mpanompon'Andriamanitra ihany tena rehefa nareo matory ka manofy misakafo de tena hoe didio amin'ny anaran'i Jesosy, sotroiny rahan'i Jesosy. Izany hoe sahala nataon'ny fitaovana Jesosy zany nampiteny le mpanompon'Andriamanitra handresako ny fiadiana rehetra satria izany hoe mbola tsy mahalala, maro zavatra mbola tsy fantatro. Amen. Fa rehefa tsika mitady an'i Jesosy mangetahita de manoro lalana atsika izy. Tamin'ny voalohany de efa henoko ny tompo ny teny amiko hoe amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany no afaka mandresy an'ireo fahavalo. Efa fantan'ny tompo andalo le fanafianao. De nitsangana aho naraiko le tenin'Andriamanitra, le teny izay nomeny mpanompon'Andriamanitra de vita iny. Tonga indray devoly, tena hoe hitako zao izy manao le capuchon noir reny anaovany de mitondra antsy amono ahy. Fa le izy moa ny alalan'ny nofy fa renina amin'ny alalan'ny nofy da tanteraka amin'ny fizika izay hitantsika maso ohatra zao. Ka lasa resany tsika raha vao tsy mitsangana de nitsangana indray niady satria efa niazoko le hery sy ny fahefana sy ilay teny izay nomeny mpanompon'Andriamanitra io de hoe raha vao manafika ny fahavalo ka amin'ny nofy de mitsangana toero lavo foano le tafoka ataony amin'le alina amin'le tsika matory zany. De nataoko le izy ry havana. Amen. Fa saroko an-tompo hoe tafita hatramin'ny farany le fivadikanana nataoko tamin'izay de ka tonga namangy ny tompo tamin'ny alalan'ny afo ny fanahy masina nanao batisa. De tsy vita an'izay ihany ry havana fa
tena tonga nanafika ahy hoe tena hoe hita maso zao lay devoly. Fa tamin'ny endrika vorona reny kinakina, tsy haiko na fatatsika le vorona kinakina re misy elany reny, sahalan'ny elany dragon izy hitako sahalan'ny le vorona kelikely manidiny tsiditsidiny eran'le trano izy, eran'le trano. Za zany misy sondrona hoe sondrina toro zay no misy ohatry zany tsika hoe tsy de matotrika fa sondrina toro, de hitako zany izy manidikidiny eran'ny trano. De hay le izy devoly, fa izy man zany tsy de tena hitako hoe ty izy de ngeza be io, fa tam'izay izy sahalan'ny vorona manidikidiny eran'ny trano. Inona ary te zavatra hitako de zay efa ataony eo anaty trano. Ny faharoa, za mipetraka mamaky baiboly, tonga de iny izy manidina mandalo eo alohan'le masoko. Ny faharoa zay, fahatelo, za misakafo, za mpiakatra sotro, zany hoe tena ny lalaona nidezina tao anaty trano. Tsy haiko nisy varavarana nisy sokatra angamba, za mbola misy zavatra maro tsy fantatro, de tena hoe milalao anatin'le trano, tena hoe tsisy tahotra tsisy enatra tsony le devoly. De misakafo, mampiakatra ny sotro eo amin'ny vavako matory, mba hitreretintsika hoe eo am'za mpiakatra ny sotro isakafo matory azo tory. De le devoly le vorona teneniko le kisaran'ny kinakina mandalo, tonga de mandalo am'le sakafo ampidiriko ambavako. Amen. Izy zany rehetra zany zavatra nanafika, de tena natahotra isaky ny hariva aho de efa natahotra, isaky ny hariva aho de efa natahotra. Inona ny ataoko? Tsy natory aho, fa nivavaka, nitolona, nandroaka devoly an'le trano aho. Tsy nitady anizaniza ary havana malala, fa tsy fantatro hoe raviaiza, fa zay le tenin'Andriamanitra ao amin'ny Efesiana 4:1 hoe tafio avokoa ny fiadiana rehetra. Mila mitafy ny fiadianantsika satria tsika tsy mitolona amin'ny olombelona, fa mitolona amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Fa nahazo hery sy ny fahefanao zay nivakina amintsika teo hoe izao famantarana zao no anarako izay mino androka demony amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Ary efa nomeny tompo ana voalohany amin'ny anaran'le ihany no androantsika ny fahavalo Satana. Nitsangana nanao délivrance an'le trano, nandroaka devoly an'le trano. Fa maro be ny zavatra niova taorian'iny. Tsy nanafika intsony le Satana. Marina fa manafika atsika izy raha vao ohatra ka mbola milalao fahotana atsika, raha mbola misy varavarana sokafa atsika de miditra izy. Fa hitako hoe nampandresainy tompo, nampianatra azy zavatra be de be tompo tao anatin'ny fifadikana. Ry havana, raha tsika tariny fanahy, tariny Jesosy ifadianina, mifadianina, fa ao anatin'le fifadikanina ataotsika misy zavatra be de be ampianarin'ny tompo. Nandritra fifadikanina 30 andro anaovan'ny tompo ainy batisa ny afon'ny fanahy masina, de maro zavatra nampianariny ny ady. Tena hoe any anatin'ny mangingina, anatin'ny trano any mitolona, miady amin'ilay devoly, tsy niantso an'ny pastera, tsy niantso an'izaniza, satria efa nomena antsika zany hery sy ny fahefana zany. Nitsanganao ary teo nalalako zavatra be de be, ay ve manana afaka mandroaka ny devoly izaty, ay manana fahefana. Enao ihany koa nomeny Jesosy ny hery sy ny fahefana. Enao ihany koa lay nofidiana, efa natao tompo batisa, natao batisa tamin'ny rano be, ary Jesosy koa manao batisa amin'ny afo. Ahafatsika ny afo de hery andresentsika ny fahavalo. Fa nampianatra ny tompo nitolona nandresy ny fahavaloko, ka nandravarava an'izy ireo ary nivoaka mpandresy tsika. Raha manaiky an'ny tompo, manaiky ny teny sy ny feon'ny fanahy masina de mandresy tsika, satria izy nyteny amiko manaova fifadikana 30 andro. Raha ohatra ka za zany nofoko nijereko de za tsy havitan'izany, de niteny ihany koa izy ny anarako rery ihany nandroanao ny devoly, ay fa isy devoly anafika de noentiny aho nanaraka fampianarana tamin'ny YouTube tam'izay, de le zavatra niseho tamiko ny voatantarany io mpanompon'Andriamanitra io daholo.
dia iny nitsanganako ka nampiariko fa fantatro fa Jesosy no nampiteny azy, nampiariko ka nandeseko an'ilay fahavalo Satana. Ho antsika ihany koa nomeny Jesosy ny hery isika sy ny fahefana, mitsangana, mijoroa, aza manaiky ho resin'ilay ratsy fariseho amin'ny soa, ary raiso ny fiadiana, ary raiso ento ny anaran'i Jesosy, tsy amin'ny fombafomba, tsy amin'ny fombafomba fotsiny ny fanarahana fotsiny fa fantatro Jesosy fa tena hoe ianao olona matahotra an'Andriamanitra, miaina amin'ny fahamarinana no afaka andesenao an'io fahavalo io. Amen. Jesosy nandresy ilay fahavalo izay nakafana azy, tsika koa mandresy, tsika koa mandresy satria ao anatintsika Jesosy. Amen. Marina izy Andriamanitra fa itsika nomena ny hery ihany koa. Alleluia. Dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany ho azy hatramin'ny taona indrindra ho mandrakizay. Amen. Tahiny Jesosy daholo tsika.